Tontolo politika kosa ary sy ataoriana ny fifampidiniana dia tapaka fa afaka ampiasaina amin'ny endriny rehetra ny vola 200 tapitrisa ariary izay natokany fitondram-panjakana mpandrosoana ny isaky ny distrika. Tokony ho jerena akaiky kosa nefa ny laharam-pahamehana ho an'ny distrika tsirairay avy mba ahafahana mampandroso sy ahafahan'ny vahoaka misitraka ihany koa izany fampandrosoana izany. Malalaka ny komity momba ny fampandrosoana ny CLD amin'ny faritany ny iverany ho laharam-pahamehana amin'ny fampiasana ny vola 200 tapitrisa ariary isaky ny distrika avy amin'ny fitondram-panjakana. Io ny fanapa-kevitra niraisina tao aorian'ny fampidiniana teo amin'ny gouvernemanta sy ny antenimieram-pirenena araka ny tatitra nataon'ny mpapakateny eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Efa saika tafapetraka avokoa ny CLD isaky ny distrika izay tarehany solombavam-bahoaka ary miditra eo amin'ny dingana famaritana ny laharam-pahamehana izy ireo. Amin'izao fotoana izao moa zany dia eo akatoko ny fametrahana ny comité local de développement ny eo anivon'ny distrika tsirairay avy izay tarihiny solombavam-bahoaka. Misy adihevitra misy izay mandeha zany satria misy disposition raisin'ny fanjakana izay mamaritra mialoha ny fandaniana tokony atao amin'io vola zay nomena ho fampandrosoana isaky ny distrika io. Zavatra efatra no lazain'io disposition io. Ny ray ny étude et recherche, ny faharoa ny famatsin-drano, ny fahatelo ny fanamboarana lalana any amin'ny distrika any, ary ny fahaefatra dia ny fampitaovana isan-karazany zany na ara informatika ny toeram-piasana any amin'ny distrika. Io zavatry nataon'ny fanjakana io no miteraka adihevitra taty amin'ny antenimieram-pirenena izay nangatahana ny hanovan'ny fanjakana an'io zavatra io mba hoe halalaka amin'izay ny fanapahan-kevitra raisina eo anivon'ny distrika amin'ireo asa laharam-pahamehana izay tokony ho atao eo anivon'ny distrika tsirairay avy zany. Ka amin'izao fotoana zao zany dia eo amin'ny phase anovana ny programmation ny isan'ny distrika tsirairay ary misy taratasy izay nalefa ny aty amin'ny antenimieram-pirenena izay ny ampelatana ny solombavam-bahoaka tsirairay avy farafahatarany amin'ny farany herinandro ambony io no andefasana amin'ny fanjakana foibe ireo asa na laharam-pahamehana isaky ny distrika tsirairay avy. Mariana fa voafaritra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 12 ny fanomezana ny 200 tapitrisa ariary isaky ny distrika izay tantanan'ny CLD. Mialohan'ny ndraiky amin'ny 30 desambra 12 arak'izany no tokony hanatanterahana ny tetikasa rehetra ao anatin'izay. Andrasana ao anatin'ity efa-bolana farany amin'ny taona 12 ity ny famoahana vola 200 tapitrisa ariary isaky ny distrika.